mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarahaba antsika rehefako malala tratra ity sabotsy fa 5 ny volana martsa ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika nio dia ny taratasy ny soratan'i Paolo ho an'ny Romanina toko 7:12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Romanina toko 7:12 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fanameloana. Fa ny mpanapaka dia tsy matahotra ny manao tsara, fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy atahotry ny fahefana vantinao, ataovy ary izay tsara dia ahazo tera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsaranao. Fa raha ratsy kosa no ataonao dia matahora fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly handatsaka fa hahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fieritreretana koa. Fa noho izany no andoavin'ireo volahetra fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina ny zavatra izany indrindra ireny. Mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, volahetra ho an'izay tokony handoava-ketra, fady tseranana ho an'izay tokony handoavana fady ny tseranana, tahotra ho an'izay tokony hatahorana, haja ho an'izay tokony ho hajaina. Aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza fa tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangaratra, aza mitsiriritra zavatr'olona, mba mididy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana ny fahatanterahana lalàna. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity Romanina toko 7:12 ity avako dia dia miresaka momba ny fijerintsika ny fanjakana, ny fijerintsika ny fahefam-piarahamonina, na ny andraikitry ny mpino manoloana ny fanjakana na ny fahefana ao anatin'ny fiarahamonina. Rehefa avy nanazava ny Romanina toko 8:12 Paoly, nanazava ny toetra mahamendrika ny kristianina, ny toetra mahamendrika ny mpino eo anivon'ny fiarahamonina, dia nanazava kosa izy ny momba ny fanjakana na ny fahefana lehibe na ny fahefana ao anatin'ny fiarahamonina. Izy manao hoe aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa izay misy dia avy amin'Andriamanitra. Raha toa ka miverina amin'ny teolojian'i Paoly momba ny fahefana, dia Paoly dia mazava ny fomba fijeriny fa ny fahefana rehetra dia an'Andriamanitra avokoa. Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary rehefa miteny hoe fahefantsika eto dia ilay fahendren'Andriamanitra, ilay herin'Andriamanitra mitondra zao rehetra zao. Ilay Andriamanitra izay tsy haitohaina, Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra, ka mitondra zao rehetra zao, tompony zao rehetra zao, mitondra zao rehetra zao. Ary satria izany Andriamanitra tompon'ny fahefana, manam-pahefana amin'ny zavaboariny zany, no resahan'ny Paoly eto izy manao hoe matoa zany misy ny mpitondra fahefana dia nomen'Andriamanitra fahefana izy. Amin'ny Paoly ny fahefana dia indramina. Paoly dia manazava fa ny fahefana, na fahefan'ny mpitondro io, na fahefan'ny izy rehetra mety ho manam-pahefana dia fahefana nomena azy, nampindramina azy. Fahefana dia nampindramin'Andriamanitra satria an'Andriamanitra ny fahefana amin'ny zavatra rehetra. Ary satria nampindramin'Andriamanitra io fahefana io, dia izao tsy maintsy pamoahan'Andriamanitra amin'izay nampiasaina io fahefana io na iza na iza.
tsy hoe ny mpino ihany akory no nampidramin'andriamanitra fahefana am' paoly tsy zay, tsy hoe misy tsy hoe ny mpino ihany no nomen'andriamanitra fahefana fa andriamanitra de mitondra na toeranaiza na aiza eto Madagasikara, na toeranaiza na toeraiza eto ambonin'ny tany, na toeranaiza na toeranaiza eto ambany masoandro, de zao fahefan'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Ary dia rehefa miteny hoe fahefana isika zany de fahefana nampidramin'andriamanitra na mpino na tsy mpino. Na any amy tany tsy kristianina aza dia nampidramin'andriamanitra fahefana ny olona hitondra ireny tany reny na tsy kristianina azy izy, fa tsy maintsy ampoamoahan'andriamanitra nefa izy. Fatatsika eo amy testamenta taloha zany fa i Farao any de nampamoahan'andriamanitra tamin'ny fahefana nomeny amy tamin'ny Farao, hoy izy manao hoe ho tsaraiko na ny mpanjakan'ny Egypta na ny andriamanitry ny Egyptiana. Nomen'andriamanitra fahefana zany ny mpitondra rehetra na izy na izy. Zay fomba hitsaran'andriamanitra azy no samy hafa mazava ho azy. Ny fomba hitsaran'andriamanitra ny tsirairay avy dia samy hafa. Andriamanitra mahafantatra ny fomba hitsarany ny mino sy ny tsy mino. Fahefan'andriamanitra zany satria andriamanitra manome lay fahefana de izy ihany mahafantatra ny antony nanomezan'lay fahefana an'lay olona sy ny tsarany an'iny olona iny. No zany de zao mahatonga am' Paoly manazava amina hoe ny fahefana rehetra de avy amin'andriamanitra. Tsy matahotra mihitsy Paoly manazava an'izany manao hoe zay misy de avy amin'andriamanitra. Ino izay misy io? Lay fahefana nomen'andriamanitra io zany arak'izany. Raha tsika mantsy mieritreritra manao hoe ahoana fa rehefa tsy mpino zay rehefa tsy mpino ve zany ataovy ihany ny toerana tsisy kristianina amy tany silama na ny amy tany mpanompo sampy de zao nomen'andriamanitra fahefana de tsy fahefana avy amin'andriamanitra reny, tsia tena fahefana avy amin'andriamanitra reny, tena fahefana avy amin'andriamanitra reny. Ary ho tsarain'andriamanitra reny olona ireny tahaka ny tsaran'andriamanitra mazava ho azy. Ny mpanjakan'ny Asiria, ny mpanjakan'ny Egypta, ny mpanjakan'ny Babilôna, ny mpanjakan'ny Mesopotamiana, rehetreny de samy tsarain'andriamanitra avokoa. Rehefa azotsika mazava tsara zany fa nampindramina ny fahefana ary tsy maintsy ampamoahana ny olona zay manana fahefana. Fa nahoana nomen'andriamanitra ny fahefana? Inona ny antony nanomezan'andriamanitra ny fahefana? Nahoana no sian'andriamanitra manam-pahefana ao anatin'ny fiarahamonina? Ny fantatsika de fa matetika firesakitsika ny tonjato fito ambin'ny folo tany Eropa, ny tonjato valo ambin'ny folo tany Eropa, ny hoe ny olombelona de nahatsiary tahaka ny Rioby zao ohatra de nanazava manao hoe ny olombelona de ratsy mpamon'olona alikady tahaky ny l'homme est un loup pour l'homme hotsika hoe Thomas Hobbes hoe ny olona dia tsy mieritreritra afa-tsy fitiavan-tena, ty tenany olona ary tsy Hobbes ihany ny tenany io fa nahy Pascal, Blaise Pascal de ny teny manao hoe ny olona de ty tena, natioran'ny olona ny ty tena, tsy izy io any fa aloha lavitra alohan'izany azy any amin'ny taonjato efatra alohan'ny Kristy de efa niteny Platon manao hoe ny olona dia corrompu de ratsy, ty tenany olona zavatra toetra toy ny mandeha ho azy ao anatin'ny olona ny fitiavana ny tenany, tsy fieritreretany any hafa fa fieritreretana ny tenany ary izany fitiavan-tenany olona zany de manimba ny tenany ary mahatonga azy manimba ny hafa, manimba ny fananany hafa, manimba zay maha izy azy ny hafa. Tsy vaovao zany ny ataontsika hoe ny corruption zavatra tsy vaovao ny fahalovan'ny olona. Ary Platon raha tsy miteny mihitsy manao hoe ny fahalovan'ny olona fa ny fahalovan'ny univers mihitsy ozy, zany hoe ny zavatra rehetra mihitsy de simba avokoa, araky ny tenen'ny Paoly amy Romanina toko fahavalo manao hoe fa izy rehetra de miara misento noho ny fahotana. Ary io no nazavan'ireo ataontsika hoe olona ny saina, olon-kendry, ny eritreritra, ny taonjato valo ambin'ny folo sy ny takeo aoriana, ny Hobbes, Rousseau sy ny hafa rehetra de nyresaka manao hoe tsy maintsy nasiana ny fanjakana, tsy maintsy nasiana ny fanjakana mba hahafahan'ny olona mba hahafahana miaro ny olona am'izany fitiavan-teny zany. Misy ny fanjakana, misy ny fahefana zay miaro ny olona tsy hiopefy, fa raha tsisy ny fahefana dia
simba ny olona satria manjary mifamono, manjary mifandringana, manjary mifakahala satria efa ratsy ny olona. Machiavel efa ndraisantsika ndray maka teto manao hoe Machiavel de natsabiny tena ny olona aloha de tena ratsy mihitsy, ninona atao aminy de ratsy izy, ary tsy etsary zany mihitsy izy ninona atao fa ratsy mandrakariva izy, ary izay faharatsindray mihitsy aza no ampiasaina am'izay mety hitondrana azy. Le afako eto zany de manazava tsara itsika rehetra de resy lahatra ny fiarahamonina fa tsy maintsy ilaina ny fahefana, ilaina ny fanjakana, ilaina tsika moa nanao zay fanjakana satria efa amin'ny androny ataotsika hoe vanim-potoana moderne tsika de nahafantatra ny antsoina hoe etat na fanjakana, fa Paoly eto moa de nazava fotsiny hoe fahefana izy, fahefana lehibe ozy, itsika manao azy hoe etat, hoe tsy maintsy ilaina io mba hahatonga atsika hifanaja, mba hahatonga atsika tsy ho voafela habibiana araky ny tenen'ny Thomas Hobbes, lay fitiavan-tena araka ny tenen'ny Machiavel na koa lay fahalovana arak'izay ndresany Platon azy hoe mba tsy hahatonga an'izany rehetra any dia nasiana etat. Ary eto moa raha Paoly nametrahana fanontaniana de hoe tena napetrak'Andriamanitra lay fahefana. Saingy io fahefana io dia nomen'Andriamanitra fa tsy fahefana ve fahefana fotsiny io fa fahefana nomen'Andriamanitra. Dia raha toa ka somary alalina kely ny hevitry Paoly de zao izy manao hoe satria avy amin'Andriamanitra io de tokony manaiky an'io ny olona rehetra, tokony manaiky an'io fahefana io ny olona rehetra. Saint Augustin ao anatin'lay asa soratra malaza de miresaka tanàna anankiroa izy, de ny hoe misy ny tanàna zay tanànan'ny fanjakan'Andriamanitra, ary misy kosa lay tanànan'ny fahalovana, lay tanànany zao tontolo zao. Martin Luther de niezaka nazavany ihany satria Martin Luther de tia be ny asa soratry Augustin, ary nay Calvin koa aza dia namerina namaky an'io, fa izay ijerentsika azy na niainga avy amy Saint Augustin na rahan'ny Martin Luther sy Calvin de hoe misy fahefana roa fotsiny zao ety ambonin'ny tany, dia ny fahefana zay ao anatin'ny fiangonana, ny fahefana ra-panahy io, sy ny fahefana zay eny am-pelantanan'ny fanjakana, izay fahefana maha olombelona io. Tsy misaraka akory reo, tsy mifanohitry reo, fa mifameno reo. Misy ny fahefana zay nomen'Andriamanitra ny mpino ny fiangonana hitaiza ny fiarahamonina, satria tsisy heviny raha ohatra ka olombelona karavasian'ny fanjakana fotsiny ihany, tsy zay, fa olombelona izay tezainy ny tenin'Andriamanitra, olombelona izay tezainy ny fitiavan'Andriamanitra. No zany dia ny fiangonana dia nomen'Andriamanitra fahefana, misy fahefana lehibe koa ny fiangonana raha mifijery ny protestantazy, dia fahefana lehibe nomen'Andriamanitra ny fiangonana mba hitaizany olona hitory ny filazantsara. Ary io no tsy mampifanohitra mihitsy ny fanjakana sy ny fiangonana. Tamin'ny tantaran'ny protestanta dia tsy nifanohitra loatra reo, fa mifameno asa, miara-dalana satria olona iray ihany, ny anankiray dia mitaiza lay ny fanjakana de fefy zany hoe rehefa miopefy ianao de aza donona fa eny am-pelantanan'ny fanjakana ny sabatra hoy Paoly eto. Fa izao ny fiangonana ny tena manefy le toe-tsaina, ny filazantsara ny tena manefy le toe-tsaina maha olona ny olona hoy Calvin. Eto ary avako mbola ina no azo ifampaherezana ao anatin'izany fanazavana mikasika ny fahefana zany, na ny fifandraisan'ny fiarahamonina sy ny mpino ao anatin'izany afatry Paoly hoe izay misy de avy amin'Andriamanitra, zavatra telo lehibe. Ny voalohany de zao ny fahefana lehibe na izay nataony ataotsika hoe ambarasotra masina hoe fahefana lehibe, ary ambaratsika hoe etat, ataovy hoe etat moderne io na zay mety ilazantsika azy de zao satria avy amin'Andriamanitra io de zao tokony ho manana ny etika izay tian'Andriamanitra hitondrana azy. Ary izay fahefana izay fanjakana zay dia fanjakana tokony ho manaja ny fahamarinana, manaja
ny hain'ny olona. Mazava be ny tenin'ny fanazavany Jean-Jacques Rousseau am'ilay antsoina hoe contrat social. Hoy izy manao hoe ny olona nge ozy izy de izao hoe ny olona dia manana ny ataontsika hoe droit naturel. Raha ohatra zany ka am'y fanazavany ty lehilahy ty zay fatatsika mihitsy fa marina hoe ny olona de manana droit naturel arak'izay arak'izay maha izy azy ny olona. Za raha ohatra ka Besandry dia matanjaka samy Besandry dia manana droit afaka mikapoka na manao herisetra amin'ny olona kely noho za. Fa nahoana no tsy afaka mikapoka na manao herisetra amin'ny olona kely noho za? Satria misy lay contrat social. Zany hoe misy zany lay fanarahana hoe zao no misy andotsika hifanaraka eto am'ty tanàna ty ka izao za matanjaka dia ny heriko dia tsy hamono olona fa izao asitsika rafitra zay hitantana atsika. Io rafitra io no antsoina hoe fanjakana. Ka io dia tsy hifamonontsika fa io no hitantana atsika ka raha ohatra ka za manana sakafo be ianao tsy manana de izao mizara na manome fa tsy manao tahaka ny any amin'ny lalànan'ny jungle ka dia izay kely de ho sakafon'ny matanjaka ary izay matanjaka de me matanjaka hatrany. Fa mahatonga ny olona ho afaka am'zany toetran'ny abibiny zany de ny fanaraka izy ka nanome rafitra hitondra ny fiarahamonina. Zay le atao hoe fanjakana, fifanarahana fotsiny zao zany io. Dia samy mametraka ny fitokisany amin'io fanjakana zay niarahana nanoviny io arakaraka an'zay endriky nanorenana azy moa misy nanao hoe républicaine démocratie isan-karazany. Fa izao eo le rafitra ny fanarahana. Noho zany io rafitra ny fanarahana io fahefana lehibe io raha zay ny tenenan'ny Paoly azy de izao tokony ho marina, tokony ho nitokisan'ny olona, tokony ho hajain'ny olona, tokony mendrika ao hajaina koa, tokony manana moral hoy Spinoza, tokony manana etika, manana zay ataontsika hoe toetra mendrika izay lay fahefana lehibe mba hahatonga ny olona tsy hatsiaro ho diso nametraka ny fitokisany tam'ilay fifanarahana. Zay mahatonga ny fomba fijerin'ny Calvin manao hoe tena tsy ara-drariny mihitsy raha ohatra ka ny fanjakana na ny fahefana lehibe tsy manao araka ny tokony ho izy. Noho zany de zao eto zany dia tena apetraky ny soratra masina fa ny fahefana lehibe de hajain'ny olona satria avy amin'Andriamanitra izy, satria hajain'ny olona koa izy ary tsy maintsy hajaina satria mijery izay ahasoa ny olona, mijery izay mampandroso ny fiarahamonina, mampandroso ny fiainam-piarahamonina, mampandroso sy mampivelatra ny olona ao anatin'ilay fiarahamonina. Fa ny fahatelo zay tenenin'ny Paoly eto manao hoe ny mibaiko azy de zao ny zavatra fahatelo de zao ny olona koa ao anatiny io fahefana lehibe io rehefa mipetraka tsara zay hoe pindrana lay fahefana lehibe, mikendry hianaja izay ampandroso ny olona, manaja izay ampandroso ny olona, manaja ny fananan'ny olona, manaja ny fahafahan'ny olona, tsy manao aderisetra, tsy manapatra zay mety ho fahefana arak'izay nomena azy fa mitandrina tsara zany izy. De zao manana adidy kosa ny olona hanao zay mety ho tandrify azy. Araky ny teneniny hoe haja zay tokony ho hajaina ho Paoly, tahotra am'izay tokony ho atahorana ary samy mandohetra. Mazava tsara io satria tsara tantana lahetra, satria tsara tantana ho amina zay ny teolojia amin'ny Paoly manao hoe tokony mandohetra ianao satria tsara tantana lay fahefana lehibe dia iny no entiny karakara sy mampandroso lay fiarahamonina. Efa koa malala efa nivily lalana be moa zany ny fiarahamonina zao. Efa manjary fitiavam-bola, fitiavana fahefana no manjaka eto anivon'izao tontolo zao hany ka manjary tsy toteny intsony ilay fahefana lehibe, tsy eken'ny olona intsony ilay fahefana lehibe
tsy hoan'ny olona ao anatin'lay fahefana lehibe lay fitokisana na lay contrat social izay ny fanarahana ary dia manjary manao daniny kibon'ny olona na manao ohatran'ny lalànany any jungle satria lay fitokisan'ny olona petraka tam'lay fahefana lehibe de tsy hoany tsy miverinao tsy matokotsony izy de manjary lasa manao didiny besandry izy na manao eritreritra izy vokatr'lay lay tsy fitokisana itsona lay faharavan'lay fahefana lehibe inona ny tokony inona ary zany ny tokony ataon'ny mpino manoloana ity romana toko fatelobiny folo ity ho an'izay ao anatin'ny sehitry ny fahefana lehibe de tokony miezaka izy manaja ny sitrapon'Andriamanitra tokony miezaka izy mahatsiaro hoe fahefana nampindraminy ito na iza tokony miezaka izy mahatsiaro manao hoe tsy maintsy mbola mpamoahana tokony miezaka izy mahatsiaro manao hoe tsy mitondra biby sanatria fa mitondra olona mieritreritra sy mamakafaka ary tsy maintsy ametra-panontaniana ny aminy hoe nataony aiza lay fahefana nomen'Andriamanitra azy ny fahefana nomen'Andriamanitra fa ny fitokisana nomen'ny olona no zany de zao vitan'lay fahefana lehibe ve zany de tokony mitandrina sy mandiny tena ary mikendry zay azo sy ny fiarahamonina zay eo am'lay fahefana lehibe na manodidiny zany fahefana lehibe zany ho an'ny vahoaka zay ao anatin'lay izy kosa araka zay tenen'ny Paoly de zao miezaka manao ny tsara miezaka manao ny mety miezaka manao ny marina sy ny mahitsy otika atao hoe tsy zay moa ny mitranga eto ambonin'ny tany satria manjary lasa mifanimetsiny lay ao anatin'ny fahefana lehibe zay tenen'ny Paoly amin'ny andininy voalohany sy lay vahoaka zay hoentiny inona mahatonga an'zany satria miasimba ny fiarahamonina inona ary avako ny tokony ho toe-poso toe-tsaitsika ao anatin'izao fiarahamonina izao nday zao ny fiheveran'ny olona ny fijoroan'ny olona ho amin'ny fahamarinana ny fijoroan'ny olona tsirairay eo anatrehan'Andriamanitra andala ny fahamarinana andala ny fitiavan'Andriamanitra hoy Paoly amin'ny romana toko fatelobiny folo ty manao hoe zava-dehibe ny fitiavana namana ny fototra iorenan'ny fahefana de ny fitiavanamana fitiavana ny hafa saingy ny fitiavam-bola moa ny fototry ny ratsy rehetra dia manjary rehefa ny vola no manjaka na ny dia manjary tsy hita ny olona tsy hita tsony ny olona ny fafany ny vola ny olona fatatsika tao amin'ny tantaran'ay Lazarosy eo amin'ny filatsaraky ny Luka tantaran'ny Lazarosy lay mpanan-karena fa lay mpanan-karena dia tsy nanana anarana izy fa no fafany ny herin'ny vola lay maha olona ny vola de mamafa ny fitiavam-bola ny marimarina kokoa de mamafa ilay lay maha olona ny olona ka manjary tsy hita itsony lay olona ao anatin'lay fahefana lehibe tsy hita itsony lay olona ao anatin'lay vahoaka fa anjary fahefan'ny vola fotsiny simba ny fiarahamonina am'izao andro ankehitriny zao no zany de zao ny tenin'Andriamanitra eto any de mamerina ny fiarahamonina amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovatena fa zava-pona ny fiarahamonina rehefa ohatra ka tsy eo no fitantanan'Andriamanitra tokony averin'ny fiarahamonina indray zany ao anatin'lay fiarahamonina ny fahatsiarovana fa Andriamanitra ny tompon'ny zavatra rehetra ary tsy maintsy ho tsarain'Andriamanitra ny tsiraray avy na zay tao anatin'ny fahefana lehibe na lay vahoaka izay noentin'lay fahefana lehibe dia anjara ny tsirairay zany ny mampanjaka ny fahamarinana miatrika olana maro ny eto ambonin'ny tany hitatsika ny any Frantsa ankehitriny hitatsika ny olana manekana eto Madagasikara moa de efa milaza miara-mahitsika ny olana maro samihafa mitranga etsero ny tsy fampitokisana amin'ny samy olona samy mpiray tanindrazana misehatra maro samihafa dia inona no ndraikitsika mpino tsirairay avy ny itsika protestanta dia tsy de tena manana fijery loatra tahak'izay mety ho fomba fijery ny fiangonana lehibe hafa fa ny protestanta de tena manome andraikitra ny tsirairay avy ny andraikitry ny tsirairay avy mihitsy hoe za tompona andraikitra azadoroana fa ny protestanta sy mitovy amin'ny fiangonana katolika romana zay hoe manao zava-dehibe lay hoe ny eglizy iny eo
protestanta tena mano hoe za tompona andraikitra tsy miandry ny fiangonana be deaibe afa za tenako de mila mandray ny andraikitra am'izay mety ho tandrify inona ny tandrify de manao ny marina, inona ny tandrify de miteny am'y zavatra tsy marina, inona ny tandrify de mijoro amin'ny am'zay mahay za zay. Tsy voatery iandry lay ataontsika hoe fiangonana lehibe tsy de zay loatra amy protestante fa marina fa zava-dehibe amy protestante tsy ny hoe communauté fa ny tena ny fototra iorenany maha-protestanta zay tsy tokony adinoantsika dia ny fiatrehiny tsirairay ny fijorooniny tsirairay amin'ny atao hoe tokony atao sy atao hoe marina ary dia misoran'Andriamanitra fa mana fiangonana afa mijoro tsara ny firenena ohatra eto Madagasikara de tsika mbavaka ny fiangonana mba afaka hijoro ho vavolombelony fahamarinan'Andriamanitra ary dia ny tompo rehefa malala me fahazavan-tsainantsika ary hitantanantsika ananantsika fahatokinan'Andriamanitra ary indrindra hijoroantsika ho vavolombelony zany fahamarinana zany ary hijoroantsika ho vavolombelony fitiavan'Andriamanitra. Ivavakasika tompo misaotra anao ny amin'ny soatra masina zay manazava aminay fa ny fahefana rehetra ty avy aminao ary izay mpino dia tao aminao vavolombelony fahamarinan'ny teninao. Tao aminao izahay hanaja ny fahefana lehibe saingy tao aminao ny fahefana lehibe ho marina sy ho mahitsy tsy akasitrahanao ny fahefana lehibe zay manimba na mitondra sy mitantana amin'ny tsy fahamarinana tsy akasitrahanao koa ny vahoaka tsy manaja ny fahamarinana dia tao am'izay rehetra andiny tena tompo ahafantaranay ny sitraponao tao am'izay afantatra fa enao Andriamanitra de mbola anao ampamoaka ny tsiraray avy de mivavak'izay ho an'ny tanindrazanay vavak'izay ho an'izao tontolo zao fa avy aminao ny fahefana dia meteza tompo andamina n'izao tontolo zao hifanaraka amin'ny sitraponao ny fiarahamonina mba hivelaran'ny tsiraray avy ao anatin'ny fandriampahalemana ary ananan'ny tsiraray fahasambarana ao anatin'ny fanompona sy ny fanarahana anao. Fangany ianao ry mpanjaka, ianao ry Jesosy Kristy mpamonjy hitondra ny firenenay amin'ny fitiavana, hitondra ny firenenay amin'ny fivelarana, amin'ny fahatanjahana ara-pahasalamana indrindra koa aza tompo faingany ianao mba hamany olana maro samihafa ary izay no andrasanao de ome fahazavan-tsaina sy fahendrena izahay de mametraka ny fiainana mandrakariva eo ampelantananao zay ry tompo tsara. Amen.